Manana ny etikany manokana ny firenena Senegaly amin'ny tsy nankatoavy ny filan-kevitry ny halalam-pandroana Senegaly ny firotsahako fidiny ny kandida Karim Wade amin'ny fifidianana filoham-pirenena na efa nanary ny zoom-pirenena maha-frantsay aza ny tenany. Midika izany fa firenena manana ny fiandrianana sy mijoro amin'ny fampanajana ny lalàna izy ireo hoy ny mpanao politika malagasy izay nanaovana fanadihadiana. Nanomboako azy ngamba dia miresaka hoe azadiny any amin'ny lalàna frantsay satria frantsay no resahana eto amin'ire na ny Gayan Rajuel na le candidat tany à Sénégal ny frantsay dia hoe rehefa manana ny zoom-pirenena frantsay ianao dia tsy maintsy miaro ny tombontsoa amin'ny frantsay, tsy maintsy ary manompo ny firenena frantsay ianao, manompo ny firenena sy ny hira frantsay izay maha-firenena azy ianao mamparepublika azy zay nationalité na inona fiavianao na malagasy ianao na sénégalais ianao iny rehefa nazo an'iny ianao dia zay ny fepetra hoe tsy maintsy zay ny velorano ataonao, tsy afaka mifangaro zany zay zavatra zay amin'ny asa zay atao. Ary sakanany ihany koa nefa ny hoe ny olona manana zoom-pirenena frantsay dia tsy tokony tsy mahazo miditra miasa amina firenena hafa manao asa-panjakana ambony indrindra resaka filoham-pirenena. Iny zany ny frantsay verina eto amin'ny antsika amin'izay hoe ray aloha zany mazava be code de nationalité tsika efa mazava eny ao amin'ny article 42 fa misy moa milalao an'iny izy satria fandringotra be amin'ilay resaka zoom-pirenena zay nananany Gayan Rajuel zay tsy nitenenina tamin'ny fotoanandro ary averiny indray mandeha fa dinidiny olona tamin'izy filohany tetezamita no nangataka ho frantsay. Tena ataoko hoe famitahana vaovao malagasy zany tsy azo ny sainy eritreretiny zany ary zany manamafa raha mifampapiditra tsika ny hoe tany Sénégal sakanany tribunal le candidature satria ara-moraly sy etika zany araraky ny lalànany eto amintsika zany na moral na etika na lalàna dia samy tsisy jerevana fa dia fiarovana olona anankiray zay ny amakina azy satria tsy tatsony zay zany zay olona zay nalabe Jany eto Madagasikara mampametra-panontaniana ireo tompona andraikitra izay nanofianiana na ampanaja ny lalàna ho hatrany ity mpanao politika ity. Jany mahakasika ny filoha André Rajoelina tsy manana finiavana sy eritreritra ny anary ny zoom-pirenena frantsay azy akory ny tenany. Mampiseho mihitsy zany eto amintsika hoe fa amin'izy moa ny ampiarina ny lalàna zay mampanao politika dia lasa saina mihitsy hoe ary raha olo-kafa ireo olona mitao anatin'io resaka io dia mba inona loatra no mitranga teto amin'ny firenena bekona mandeha ny ara-moraly sy etika anjaran'ny Gayan Rajuel no milaza tamin'ny vahoaka farafaratsiny tamin'ny 2024 hoe manana an'izany zoom-pirenena zany fa mainona ny tsy lazainy zany izy moa namaly hoe za tsy nanontaniana loatsy asiko commentaire fa manahirana raha zany ny fomba itenany olon-dehibe ny valiteny. Ny faharoan'izay dia laloviny tsika moa olony fo dia laloviny ary fanahininy mihitsy ny hoe tsy manala maraha malagasy avy zany za teraka teto ndray mandreniko ireo malagasy daholo ny abako malagasy marina zany fa aza fangaro ny avianao sy ny nationalité anao ny origine sy ny nationalité nalaina ohatra moa tamin'ireny hoe Barack Obama avy any Kenya nefa président ny États-Unis satria nationalité américaine ny Barack Obama ka zany rehetra zany nampifangarona daholo na tonga n'ilay hoe tsy maintsy ekena ny firotsahany na dia nandika ny firotsahany candidat filoham-pirenena na dia mazava be ary lalàna satria no manontany hoe maninona ny olona makatra ny lalàna ny azo miezaka ho republika manaja tany-dalàna izy fa tsy mijery olona mihitsy izy hoe le filoha teo aloha ve ty zanak'ranona ve ty any ny tena lehibe ary zay fa no manahirana hoe reo olona ireo hoe olona nianiny za tsy miteny reto ministra vao nianiny reto akoa fa tsy dia raha ty niasany loatra zany fa reto olona nianina amin'ny fitsarana sy sisy reto dia tsy afaka mba hijery anatin'izay hoe tia ny fampiarana ny lalàna. Ankilany, tsy isan'ireo kandida miisa 20 ifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ao Senegal ny 15 febroary ho avy izao
ny candidat avy amin'ny antoko PDS na nisy Parti démocratique sénégalais Karim Wade mazava ny antony tsy nankatoavana nisy firotsahako fidina araky nisy adidim-pitsarana navoaka nisy filan-kevitry ny lalam-pandrenana voarakitra ao anatin'ny déclaration sur l'honneur nataony ny faraika amin'ny 20 décembre 2024 izay nampiarahiny tamin'ny nisy antota taratasy firotsahako fidina nisy 20 décembre fa efa nangataka nisy fanarina ny zo-pirenena frantsay ny tenany ary tokana sisa ny azo-pirenena ananany izany hoe Sénégalais.